Hiavaka indray ny positif vibes antsika amin'ity anio ity satria dia asaiko mitadidy teny anankiroa ianareo any tokantrano any raha te ho sambatsambatra sy afinaritra ny tontolo andronareo. Ndahoary. Fantatrareo any tokantrano any ve zany gratitude izany? Mety hoe mbola tsy hainareo mihitsy zany fa ampahafantariko anareo hoe inona zany. Ny gratitude dia fahaizana makasitraka an'izay zavatra rehetrarehetra eo am-pelatanana. Ohatra hoe makasitraka nareo fa hoe afaka miaina tsara, afaka mandeha, afaka manoratra, afaka miasa, afaka mbola mitady vola. Izay zavatra izay dia zavatra tokony ho anananareo fa tsy hoe zavatra ratsy foana ny hitanareo amin'ny fiainana. Fa ny fankasitrahana ny zavatra ananana dia efa zava-dehibe. Teny voalohany tsara tadidiana ary ny hoe gratitude. Enao zao mety hoe kamo be tsy te hihetsika an'io fandrinanao io mihitsy. Anisan'ilay olona le démotivé reny zany hoe tsy hainao intsony hoe fa manina raha ny tokony hifo, fa manina raha ny tokony hivoaka an-trano. Dia misy vahaolana anankiray raha te ho motivé ianareo. Drasy kely nge. Raha te ho motivé ary ianao manaraka an'ity zanam-pandaharana positive vibes ity dia tsotra fotsiny. Tadidio zany hoe citation izany. Mbola tsy fantatrao ve zany citation zany? Ny citation dia fehezanteny anankiray mampandroso be anao, zany hoe mampimotivé be anao isan'andro isan'andro. Dia ndao raha antsika hoe inandray ny citation atolotra anareo amin'ity anio ity. Raha hoay manokana zao dia nisafidiako ity citation anankiray ity anampiko anareo namana dia enoy tsara nge Theodore Roosevelt no namorona azy. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Mety hoe isotsakosakonareo ny tokantrano any zany fa zao tsara tadinareo ny tokantrano dia tena anankiroa lazaiko teo ilay hoe gratitude sy citation fa ataovy nge fa hitanareo fa ivoatra farak'izay aingana dia aingana ny fiainanareo.